Zakaria toko voalohany. Tamin'ny volana fahavalon'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosy dia nisy tenin'ny Tompo tamin'i Zakaria mpaminany, zanakalahin'i Berekia sady zafikeliny Idao. Ary nasain'ny Tompo nilaza izany tamin'ny Israelita i Zakaria nanao hoe: izao Tompo dia teritra mafy tamin'ny razanareo, kanefa hoy izao tompon'izao rehetra izao hoe: miverena amiko ianareo dia mba hiverina aminareo aho. Izao tompon'izao rehetra izao no manao izany teny entitra izany. Aza manahaka ny razanareo fa efa natsoiny mpaminany fahiny tamin'ny anarako ireo mba hiala amin'ny toetra sy ny asa ratsiny, kanefa tsy nety niaino sy nankatoa ahy. Izao tompon'izao rehetra izao no manao izany teny entitra izany. Fantatrareo fa tsy eo intsony ny razanareo, ary tsy velona eo mandrakizay ny mpaminany. Nefa ny teny sy ny didy izay nomeko ny mpaminany mpanompoko dia mba nandresy lahatra ny razanareo ihany, ka niala tamin'ny ratsy izy ary niaiky fa izao tompon'izao rehetra izao no efa nitondra azy arak'izay notapahiko, dia arak'izay sahaza ny toetrany sy ny asany. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosy, fony andro faha 420 tamin'ny volana faha 12 na volana Sebata, dia nisy afatry ny Tompo tamin'ny Zakaria mpaminany, zanakalahin'i Berekia sady zafikeliny Idao. Toy izao no fitantaran'i Zakaria izany: alina no nahitako fa indro nisy lehilahy mitaingo tsovaly mena, ka nijanona teo anivon'ny hazo mirta teny Andohasa lalina, ary teo aoriany nisy soavaly mena sy sadamena ary fotsy sy mainty. Dia nanontaniako izy hoe: Tompoko, inona moa no dikan'ireo soavaly ireo? Dia hoy navalin'ilay anjely niresaka tamiko: ho hazavaiko anao ny amin'ireo. Ary ilay lehilahy nijanona teo anivon'ny hazo mirta dia niteny hoe: irahin'ny Tompo ireo mba hitety ny tany. Dia namaly ilay anjelin'ny Tompo ireo mitaingo tsoavaly ka nanao hoe: efa notetezinay ny tany manontolo ka hitanay fa milamina sy mandry fehizay. Dia hoy ilay anjely hoe: ry tompon'izao rehetra izao, indro 70 taona izao no nirehetan'ny fahatezeranao tamin'ny Jerosalema sy tamin'ny tanàna hafa ao a-Joda. Mandra-pahoviana no mbola tsy hamindranao fo amin'izy ireo, ary teny mahafinaritra sy mampionona no nataon'ny Tompo tamin'ilay anjely niresaka tamiko. Ary ilay anjely izay niresaka tamiko dia nandidy ahy hanambara hoe: izao no lazain'ny tompon'izao rehetra izao: miredareda mitiavana any Jerosalema sy ny tendrombohitra Tsiona aho, kanefa kosa mirehi-pahatezerana mafy amin'ireo firenen-kafa mahatoky tena loatra. Satria fony aho mbola teritra kely tamin'ny Israely no nampitombo fahoriana azy kosa ireo. Koa izao tompon'izao rehetra izao dia milaza hoe: anio indra-fo no hiverenako eto Jerosalema, ho voahorina eto indray ny tranoko, ary ho voahavotra indray ny tanàna. Izao tompon'izao rehetra izao dia miteny entitra ny amin'izany. Avy eo ilay anjely dia nandidy ahy hanambarako hoe: izao no lazain'ny tompon'izao rehetra izao: mbola iompampana indray ny fanambinana ireo tanànako, sady izao Tompo mihitsy no mbola hampionona any Tsiona indray, ary mbola hifidy any Jerosalema indray.